eo amin'ny sehatry ny fampianarana kosa indreto entina mitsika manaraka nanambana itokona ny mpianatra eny anivon'ny politeknika Votovorana tamin'ity androany ity. Ny antony izany dia noho ny fahatapahan'ny jiro matetika na ny délestage eny amin'ny campus. Nanambana ny tokona ny mpianatry ny politeknika Votovorana androany izay nahatratratra any amin'ny 70 mahery teny amin'ny campus. Ny antony dia noho ny fahatapahan-jiro matetika na ny délestage any amin'ny campus kanefa mahatratratra amin'ny 70 ireo mpianatra tokony hanao ny mémoire na ny boky famaranana ny fianarana amin'ny maha-ingénieur dia voatery ahemitra foana noho ny olan'ny herinaratra. Izany hoe efa maika no ingénieur ny olona fa ny herinaratra no manaka anazy. Satria dia tsy afaka avoaka amin'ny laboziny taratasy ny boky mémoire. Efa telo herinandro izay no nanaitra ny tompon'andraikitra ny politeknika ireto mpianatra ireto ka anisany hotakin'izy ireo tamin'izany ny vatsim-pianarana izay mbola tsy voaloha sy ny jiro tapaka noho ny délestage. Nambaran'ireo mpianatra fa efa misy milina vaovao manome herinaratra tonga ao fa tsy mbola nampiasaina hatramin'izao. Milina iray ihany no mandeha ka voatery atao mihodinkodina ny délestage eo amin'ny campus ka manahirana ireo mpianatra mitaboky izany. Androany anefa dia nanomboka ny zara ny vatsim-pianarana ny teny Votovorona fa ny jiro kosa mbola baraingo mipetraka. Niezaka nanatona ny tompon'andraikitra ny campus politeknika Votovorona izahay fa tsy nahazo.